Eny ary tompoko lahy sy tompoko vavy mbola faly miarahaba antsika rehetra manaraka an'ity chaîne ity, ary ety am-piandahana dia efa fantatra anareo tsy anjery ny zavatra izay anentanako anareo, tsy inona izany fa manasa anareo mba hiabone ny chaîne, indrindra indrindra hanao j'aime ny vidéo ary hametraka ny commentaire. Ny mahatsara ianareo manao izany abonnement ny chaîne izany dia maharaka ny vidéo izay alatsakainy sesisesy ato, ary tsy tara amin'ny vaovao rehetra mandalo eto amin'ny tany sy ny firenena, indrindra eto a Madagasikara enina any ivelany aza. Zay ary no ela ry tompoko vavy sy tompoko lahy ajaina, ndeha ry ataontsika izany fanaovana abonnement izany, ary toy izao ny fanaovana azy mazotoa ary. Teny diso tsy mba kabary fa teny lava hony mampitongizina, tsy ataontsika lava ny resaka fa avy hatrany tonga de izy, ary drakidraky ny nampotaka tonga de vavany. Androany isika hiresaka mikasika any Andy Rajoelina, ilaiha filoha amam-bahoaka, filoham-pirenenan'i Madagasikara ary filohan'ny malagasy iray manontolo. Raha vao miresaka izany Andy Rajoelina izany, tonga dia fitiavana ny mpiray tanindrazana avy hatrany ny ao an-tsain'ny malagasy iray manontolo, tsy ankanavaka, tsy misy na iray aza no tsy mieritreritra hoe izany Andy Rajoelina izany dia tia ny mpiray tanindrazana ary tia tanindrazana. Ity fanambarana izay nataony filoham-pirenena Andy Rajoelina ity dia mbola manambara fa tena tia tanindrazana izy ary tia ny mpiray tanindrazana aminy, ary mana-proof izany ihany koa ity fanambarana izay nataony ity. Hoy filoha amam-bahoaka hoe efa fiteniko foana ny hoe adidiny raim-pianakaviana ny mamelona sy mamahana ny tokantranony, ka resiko adidy amin'ny maha filoham-pirenena ahy ny mitady ny fomba rehetra ahitratrarana ny fahaleovantena ara-tsakafo ho an'ny malagasy tsy vaky volo. Hitanareo amizany fa tena miahy ny vahoaka malagasy izy, ary miahy ny mpiray tanindrazana aminy, satria matsapa faray aman-dreny izy amin'ny maha filoham-pirenenan'ny malagasy azy. Vitsy ary tena sasatra ny filoham-pirenena toy ny ity namana ajaina, ray aman-dreny ajaina, tsy iza moa izany fa Andy Nirina Rajoelina. Mbola mitoa moa ny fanambarana sy ny teny izay nomeny ary ny fiantrana ny malagasy mpiray tanindrazana aminy ny hoe izao fifanaovan-tsonia am-piarah-miasa manangana ivon-toerana manokana mikasika ny vary izao dia vokatra azy tsapain-tanana sahady tamin'izao fanatrehana ny fihaonana tamin'ny firenena koreanina izao, hoy ny filoha Andy Nirina Rajoelina. Inona koa moa ny zava-dehibe mohatran'izany, ary inona tokoa moa ny foto-tsakafon'ny malagasy afa-tsy vary, nohon' izany dia tena mahay ny laharam-pahamehana tokoa ny filoha amam-bahoaka, tsy iza izany fa Nirina Rajoelina Andy. Tena ankasitrahana izy amin'ity ezaka ataony ity, ary ankasitrahana izy miahy ny mpiray tanindrazana aminy, satria tena nahazo filoham-pirenena marina isika, nahazo an'ity ray aman-dreny ity, ary tena nahazo ny président de la république izay tena mahitsy ary miahy ny mpiara-monina aminy. Mbola tohizantsika moa ny teny izay nataony filohantsika ny hoe tanjona napetraka ary tsy maintsy tratrarina ny mametraka rafitra mendrika sy mahomby ho fampiroboroboana ny lafin'ny toe-karena izay fiaro voalohany amin'ny fahantrana lalina. Hitantsika amin'izany fa tena tratrany daholo ny marary ny vahoaka tsirairay. Anisany izany ezaka izany ny fikatsahana ny fomba rehetra hampiroboroboana ny indostria sy ny fampananana asa, izany no imasoko fatratra amin'izao fihaonana an-tampony eo amin'ny koreanina sy afrikanina izao, hoy filoham-pirenena Rajoelina Andy. Afrika sy korean moa no resahany eto koa dia ampahafantarina isika vahoaka malagasy rehetra tsy vaky volo sy malagasy rehetra mipetraka any a Madagasikara, satria raha mandroso i Madagasikara dia miadana ny vahoaka malagasy, nohon' izany dia isaorana manokana foana ny fitondram-panjakana izay taritin'ny filoham-pirenena Nirina Andy Rajoelina. Tsy vitan'izany ihany ary tsy vitan'ny filoha irery ihany no miasa, koa dia anisany hafatra izay tena nampihetsi-po izay nolazainy dia ny hoe ny ho avy mamiratra izay iarahantsika mandrafitra ho an'ny kontinanta afrikanina sy ho an'ny ireo firenena rehetra maneran-tany dia tsy vita raha tsy fanakonana, hoy filoha amam-bahoaka na hoe secret des peuples.
Marina tokoa izany tenin'ny filoha izany toy ny asa vadi-drano ary tsy vita raha tsy fanakonana nohony zany dia tsy mandry andro aman'alina ity filohantsika ity mikatsaka izay asoa ny malagasy indrindra ny manan-kazy tsara. Ho ela velona ary mazotoa amin'ny atao aingany ho tanteraka izany fikasana rehetra izany fa any aminao ny fanantenany malagasy farany ry filoha Ajaina. Rehefa vita moa ireny resaka mikasika ny vary sy ny sakafo reny dia tsy adino ny filoha Rajoelina ary tsy latsa-danja aminy ny mikasika rano fisotro madio ary nasiany resaka raha teo izany zavatra izany tsy vitany izany dia nitady vahaolana izy ka ity ny fanambarana izay nataony filohantsika. Hitansika amin'izany fa ny rano moa dia anisany aina ary ny rano dia mamelonaina ary tsy latsa-danja amin'ny filohantsika izany satria fantany fa ilainy malagasy ihany koa ny rano fisotro madio sy ny sakafo vary izay efa nolazainy teo iny. Ny teny moa ny secret de peuple hoe manoloana ny olana amin'ny tsy fampiany famokarana rano fisotro madio dia tsy mitsahatra mitady vahaolana aingana sy mahakitra isika hoy filoha secret de peuple rehefa niteny. Mahatsara ity filohantsika ity dia tsy mba mandainga ary tsy mba manao kopakambava izany fa rehefa miteny izy dia asa avy hatrany ary tsy maintsy tanterahiny nohony zany efa marina izany zavatra teneniny izany ary hitansika amin'ny reto sary ireto izany zava-drehetra izany nohony zany dia miandrasa kely isika malagasy fa ho avy toy ny fabian'ny mpangalatra izany zavatra izany raha araka ny fanoharana izay nataony Jesoa Kristy tao anatin'ny baiboly. Rehefa niresaka ny mikasika rano fisotro madio moa izy dia mbola koreanina ihany no nasiany resaka hoy izy nanao hoe ny koreanina dia anisany manana orinasam-panjakana matanjaka maneran-tany mampiasa teknôlôjia avolenta mikasika ny fanadiovana sy ny famatsian-drano. Tonga nitsidika sy nijery ifotony ny paikady sy ny fomba fiasan'ny ity orinasa Quater ity aho hoy ny filoham-pirenena Nirina Andry Rajoelina. Vonona hanolo-tanana antsika hamaha io olana mampijaly ny malagasy io ny koreanina ka handefa teknisianina avy hatrany. Ny Quater moa dia fantatra fa efa miara-miasa sy nitondra vahaolana amin'ny firenena maro hoy filoha Andry Nirina Rajoelina. Nohony zany dia ho avy eto a Madagasikara izany zavatra izany manomboka kelikely eo dia mety hisotro rano madio isika malagasy ary baibay ny rano maloto izay miloko orange amin'ny pompy rehefa tonga izany zavatra izany ka miandrasa kely ry malagasy fa ny filoha mamim-bahoaka efa miteny sy efa mampanantena antsika satria efa mitady vahaolana izy amin'izao isika miteny izao. Zay moa ny mikasika ny fanambarana izay nataony filoha Andry Rajoelina koa dia ampahafantarina isika rehetra malagasy mpiray tanindrazana ary malagasy tsy avako volo aingany ho isy rano koa any Androisy any Atsimotsimo izay fagatra rehetra mijaly rano ary any ambanivohitra lavitra amin'ireny faritany reny ka ho tratrany ity fanambarana ity. Isika malagasy moa dia miandry ny fahatanterahana izany ary ny filohantsika moa dia mitady vahaolana araka izay nambarany teo iny nohony zany tsy taitra isika malagasy satria isika raha teo moa dia araka izay efa nolazaiko foana zanaka ny fanantenana tsy mahagaga raha sasa miandry ary izay mahandry ihany no mahazo ny farana lalana hoy ny fomba fiteny malagasy. Zay koa ny amin'iny ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia hametra beloma izahay mbola manasanao foana ny hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato satria ianao miheno ny video dia maharaka ny vaovao koa nohony zany dia hody aho sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay gaby hoy e tsao tsao amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma.